Ivavaka isika faly midera sy misaotra ry mankalaza ny anaranao masina izay ry Jesosy Tompo noho ny fitiavanao tsy talany ahafana miona aminao ndray amin'izao fotoana anio izao. Feno fahotana tokoa izao tontolo izao, feno loto ary ianao nefa nampianatra anay mba handeha amin'izao tontolo izao, anao mpianatra izany, mampianatra anay mba ananatra ny namanay. Indrisy nefa zavatra tsy hainay izany indraindray ka mangataka amin'ny fanampianao izahay amin'izany fananarany namanay ampitiavana izany. Amin'ny anaranao no anaovana ny zavatra izany. Amen. Ry sekoly alady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho torina amin'izao alahady fa efatra manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matthieu. Matthieu toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Matthieu toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Toy izao no fivakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no itsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no anoarana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao, fa ny andro eo amin'ny masonao tsy mba tsaroanao, ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka aho anaisotra ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa indro andro eo amin'ny masonao. Ry petsara velatsy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy eo anoloany kisoa ny vatosoanareo. Fandraho hanitsaka azy izy dia hifototra ka miravira anareo. Amen. Inona ny nentsika avy nanomboka teo? Teny voalohany teo. Zay mihitsy, aza mitsara. Zao anefa efa nampianarina isika hoe tsy raisina tsika kelikely ohatrany soratra masina, fa jerena izay manodidina azy eo, jerena ny heviny sy ny zavatra tiany mpanoratra ambara tamin'izany. Ka Jesosy tsy miteny hoe aza mitsara, zay fotsiny. Fa nohitra amin'izany ary ny tena izy, ampianariny tsika mba hitsara izay tsy mety ataony namantsika, nanatra azy hoe ty tsy mety, zao no tokony atao. Fa le fomba fanaovana anazy no tsy haitsika matetika. Inona le fomba fanaovana anazy? Dia le voalazan'ny andininy faharoa sy ny manaraka rehetrarehetra eo. Miteny isika ny amin'ny sombikazony eo amin'ny rahalahintsika, nefa tsy miteny, nefa isika misy andro eo masina. Ino moa dikan'izany? Ohatrany hoe misy sombikazo ohatr'izao masina rahalahintsika, dia isika hoe ao mba esorina iny, kanefa raha ny marina eo amin'ny masika misy andro be. Ahoana moa zany andro ohatran'ity? Fantarareo ty zavatra tahaka antony natao hitazana zavatra ohatran'io. Raha vao tsy misy an'io dia rava le tohatra. Raha misy zavatra mavesabesatra dia tsy zakany. Zay mahatonga antony ny trano maromaro misy ohatran'itony. Any am-piangonantsika zao mety misy ohatran'ireo. Dia miovaova ny habeany, indraindray izy kelikely, indraindray izy lehibe. Fa ny antony dia mitazana, misy zavatra tazominy ao.
de raha raisina ty fanoarany Jesosy ty de ohatrany hoe misy anjo ohatran'izao zany. Ianao zany mba miteny ny olo hoe misy zavatra eo amin'ny masonao io, nefa eo amin'ny masonao zavatra ngeza be ohatran'ity. Inona ny tiany Jesosy ambara? Tsika rehefa mananatra ny namantsika, indraindray le zavatra ataotsika. De tsika mba miteny an'le olo hoe aza manao an'izao, ohatra, miteny an'izany tsika. Tsy mahazo mijery tele fa mianatra aloha, zay ny teneny dada sy neny. Mety sa tsy mety? Tena mety matoa misy taona napetraka ny dada sy neny hoe anarana, de iny aloha no mety, de mba miafy kely aloha tsy mijery dessin animé, mba miafy kely aloha tsy mijery hirahira amin'ny tele. Fa saingy zao, tsika le miteny mijery. Nefa le zandritsika tsy avelatsika mijery izy mianatra etsy, zay le tsy mety. Ianao miteny aza manao an'izao nefa le ianao manao anazy. Zay le teneny Jesosy hoe esorra aloha ny andro eo masonao, ianao manao fahadisoana, nefa ianao miteny an'ilay adisoana kely, miteny an'ity zavatra kely teo mason'olona, nefa masonao feno. De zavatra tahaka an'izany no tokony hitenenantsika ny namantsika. Zany hoe manomboka amintsika zany ny tsy manao an'le adisoana. Zay tsika vao miteny amin'ny namantsika. Amintsika ireo sekolalady ireo zao mety misy sady sampana vokovoko manga no sampana sekolalady. Miteny amin'ny olona isika hoe tsy mety ny midoroka zava-mahadomelona. De mba ahoana moa no fihetsika ireo olona ho hitorintsika an'izany, ohatra hoe tsika mamy toka io de miteny hoe aza misotro toka. Iza koa ny heno atsika amin'izany. Mila miainga amintsika aloha ny manao an'le zavatra mety, zay vao miteny amin'ny olo tsika hoe zao no tokony atao. Misy tantara anankiray, zay nolazain'ny pastora anankiray azy zay, de izao tao an-tanàna anankiray hony mbola tsy nalaza zany fitaratra izany, mandeha mijery any amin'ny rano foana, de ty rangahy ty de kamo mandeha any amin'ny rano hijery ny endriny, de tsy fantany hoe inona ty tena endriny ty. Izy ty mihevitra ny teny no tena tsara, bogosy ozy izy tsika, na hoe manja ozy izy tsika tovavy. Ka rehefa tonga amin'izay ny fitaratra tao an-tanàna, nisy mpivarotra anankiray nitondra fitaratra, de mba nandeha hony izy nijery fitaratra tao, izy ty miteniteny olona hoe mba tsara hony izy. Ka rehefa hita ny teny endriny teo amin'le fitaratra, de menatra izy. Izy ka hoe ratsy tarehy be mihitsy. De izao ny afatra ho antsika indray, ry sekolalady tanora, ry sekolalady olon-dehibe. Maro amintsika ireo nefa mety mitondra sampana na hoe komity ao anatin'ny sampana. Maro amintsika ireo mety manana andraikitra ny ampianarina hoe chef de classe, tatahaka an'izany. Ho antsika koa ity, miainga amintsika ny fanaovana ohatra tsara. Misy fitenenana anglisy zay, asa rehefa hitantsika hoe efa intsika azafady hoe be a leader, not a boss. Inona ny tinambara? Le boss de le patron be, le mibaibaiko, io ataovy, ry, zao, zay le boss. Fa leader kosa dia manao mihitsy ny aloha izy, zay vao manao zavatra. Tsika zao manao klasy io zao any amin'ny klasy ny sekolalady zao mahay an'izany tsara mihitsy hoe misy fomba nitondran'ny Mosesy ny zanak'Israely. Zay ny tombony atsika mbola mianatra sekolalady na de fa tanora azy, satria ampianarina isika ny fitondrana olona, ampianarina isika ohatry nahoana mitoetra n'izany vahoaka izany. De hitatsika ao fa ny tena mpitondra de izao miara-miosina amin'ny vahoaka ao, manao ohatra tsara. Taditsika Jesosy rehefa nanasa tongotra ny mpianany izy tsy tonga de niteny hoe nareo tokony hifanompo, nareo tokony hifanasa tongotra, fa zao nataony mihitsy ny aloha le izy. Ao anaty sakafo izy no manasa ny tongotry ny mpianany, navela mihitsy ny aloha le sakafo. De aveo izy nanasa ny tongotry ny mpianany, zay izy vao niteny hoe nareo de tokony hifanompo. Tafita tsara ny avitra an'izay. Manomboka androany zany ry sekolalady malala, aza de tonga de miteny fotsiny tsaratsara ny namantsika fotsiny. Fa mila isika mampiseho an'le ohatra aloha, miaina tsara, mampiseho an'le olona anarintsika hoe miaina ny zavatra ataony, zay tsika vao mananatra azy. Voninahitra ny man'Andriamanitra ry zanaka sy fany masina, za aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Tompo, nampianarinao izay ananatra ny namanay, izay manao zavatra tsy mety, kanefa izahay aza dia manao ny tsy mety indraindray. Ka ampianaro ary aloha zahay ohatra tsara eo amin'ny namanay. Amin'izay dia manaraka anay ny namanay, eny fa na dia tsy miteny azy ireo izahay. Amin'ny ianao rano mavonjy anao nampazavavaka izany. Amen.
Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous ne cessons de te remercier pour ton amour que tu nous donnes. Tu nous apprends également à aimer nos amis et à leur dire quel est le bon chemin. Or, quelquefois, nous ne savons pas comment faire. Nous te demandons alors aujourd'hui de nous apprendre à dire comment montrer le droit chemin à nos amis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école biblique, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. En ce 4e dimanche après la Trinité, la parole de Dieu qui nous est donnée est écrite dans le livre de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 1 au verset 6. Matthieu, chapitre 7, verset 1 au verset 6. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Ne jugez pas les autres, afin que Dieu ne vous juge pas. Car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez, et il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour les autres. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil », alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, de peur qu'ils ne se tournent contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui était dit en premier là? C'était quoi le premier mot, la première phrase? Exactement. Ne jugez pas. Je vous ai appris dernièrement, si vous vous souvenez, de ne pas prendre les versets un par un. Il faut regarder le contexte. Il faut regarder comment a été écrite cette écriture-là. Il est vrai que Jésus dit ici, ne jugez pas. Mais pourquoi il dit ça? Il faut regarder le contexte. Alors,
Jésus ne nous ordonne pas de ne pas juger comme ça. Au contraire, il nous dit toujours de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Nous devons dire à nos amis, il faut faire ceci ou il ne faut pas faire cela. Mais comment dire ça? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici? Alors, lorsque nous jugeons nos amis, lorsque nous disons à nos amis ce qu'il faut faire, il faut être un bon exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel exemple Jésus nous dit ici? Alors, il dit, pourquoi lui dit, regardes-tu le brin de paille qui est dans ton œil? Si par exemple j'ai un brin de paille comme ceci sur mon œil, et vous allez me dire, enlève ce brin de paille-là qui est sur ton œil. Et pourtant, nous avons une poutre dans nos yeux. C'est quoi une poutre? C'est comme ceci. Voyez-vous? Voilà ce qu'on appelle une poutre. Il supporte quelque chose. Par exemple, ici, il supporte l'escalier. S'il n'y avait pas de poutre, l'escalier ou le balcon pourrait être détruit. Comme vous pouvez le voir. Dans vos églises, vous en avez sûrement. Pour ceux qui ont des galeries dans des balcons, vous avez sûrement des poutres comme ceci. Alors nous, on pourrait dire à nos amis qui ont des brins de paille sur nos yeux, comme ça, enlève ton brin de paille sur tes yeux. Alors que nous, on a une grosse poutre sur nos yeux. Vous voyez là? Comment je pourrais dire, enlève le brin de paille qui est sur ton œil, si moi j'ai une grosse poutre sur mes yeux là? C'est un très mauvais exemple. Je dois d'abord enlever la poutre de mon œil, c'est après seulement que je dois enlever le brin de paille sur mon ami. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Lorsque nous disons ce qui est mal, ou disons ce qu'il faut faire à nos amis, il faut être d'abord un bon exemple. Parmi nous, par exemple, il y en a qui disent quelque chose qu'il ne faut pas faire, alors que nous, on le fait. Si par exemple, nos parents nous disent, vous faites vos devoirs, vous ne regardez pas la télé aujourd'hui, alors vous dites à nos petits frères ou à nos petites sœurs, et papa et maman ont dit, on fait pas le devoir, on ne regarde pas la télé, on fait d'abord les devoirs. Alors que nous, qui le disons, nous regardons la télé tranquillement. Alors que nos petits frères et nos petites sœurs font leurs devoirs. C'est un très mauvais exemple. Il faut que nous montrons le bon exemple d'abord. Après seulement, on pourra dire aux autres ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Une petite histoire que je vais vous raconter. En un temps, il n'y avait pas de miroir, mais les gens allaient au bord du lac ou au bord de la rivière pour se voir. Alors il y a un homme qui se croyait beau. Il n'allait pas à la rivière, mais il se croyait beau parce qu'il n'y avait pas de miroir. Et un jour, un commerçant est venu apporter les miroirs. Alors cet homme-là est parti se précipiter pour voir comment il était exactement. Alors il avait honte. Pourquoi? Au fait, il était très moche. Il se croyait beau, mais au fait, il était très moche. Alors nous, il faut d'abord se regarder soi-même avant de dire aux autres ce qu'il faut faire. Chers membres de l'école biblique, adolescents et adultes, certains d'entre vous sont dans la classe E, dans l'école biblique. Vous pouvez voir l'histoire des enfants d'Israël et Moïse qui le menait vers la terre promise. Oui, c'est un très bon exemple. Parmi vous, par exemple, il y a encore ceux qui sont dans la croix bleue. Et vous savez très bien comment on doit mener les gens. Comment Moïse a mené les enfants d'Israël sur la terre promise. Il faut toujours être un bon exemple. Si par exemple vous, à la fois élève de l'école biblique et dans la croix bleue, si vous êtes sous, si vous êtes ivre, et vous disiez aux autres, il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas s'enivrer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors même vous êtes ivre lorsque vous le dites. C'est un très mauvais exemple. De même, si par exemple, on va prendre l'exemple de Jésus, c'est plus facile. Vous vous souvenez lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples? Il n'a pas tout de suite dit, vous devez vous servir entre vous. Il n'a pas tout de suite dit, vous devez vous laver les pieds. Il a pris le bon exemple d'abord. Il l'a fait d'abord, et ensuite après, il a dit à ses disciples, vous devez vous laver les pieds entre vous, vous devez vous servir entre vous. Il a pris le bon exemple.
Vous connaissez peut-être le dicton anglais qui dit « Be a leader, not a boss ». Le boss, c'est celui qui te donne des ordres. « Eh, fais ceci, fais cela, fais cela et fais cela ». C'est pas ce que Jésus nous apprend ici. Le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord, il travaille d'abord, et ensuite après, il dit aux gens ce qu'il doit faire. Et même s'il ne le dit pas, si les gens le voient faire le bon exemple, ils vont le suivre tout facilement. Voilà ce qu'il faut faire. Être un bon exemple pour nos amis. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Nous te rendons grâce, Jésus, pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à être un bon exemple pour nos amis, afin que tu sois en nous, afin que tu sois parmi nous, en ton nom, Seigneur. Amen. Rasami asatana Tumisi ma'ai Nefa Tiviti panana Faganto loce Rasami fuari Nivuni kazu Natahunza nahari Mba faluacha Rasami asatanana Tumisi ma'ai Nefa Tiviti panana Faganto loce Rasami fuari Nivuni kazu Natahunza nahari Nefa dia veluna Sadi tunggal lava